osika tamin'ny fifidianana itoreny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny KMF Knoe. Sosialy teny amin'ny boriboritany fahadimy notolorany ben'ny tanàna fanomezana ireo mpiray vondrom-bavaka. Tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo, olona 470 no voasambotra tamin'ity herinandro ity. Tonga soa indray eto anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS manantitra ny arahaba ho antsika rehetra ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa hitanao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia ametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny sehatra mpanara-maso ny fifidianana KMF Knoe manoloana ireo fandikan-dalàna niseho nandritra ny fifidianana solombavambahoaka farany teo iny. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy ny fanafoanana ny vato azon'ny kandida izay nandika lalàna irery antsy no tokony atao fa eo ihany koa ny fampiarana ny sazy ny fanaraka amin'izay fandikan-dalàna nataony izay. Germaine Menjanary, Erzora Jonarvondy. Fanitsakitsahana lalam-pandrenana sy fampiasana fa efa mpanjakana ireno isan'ny tranga hita nandritry ny fifidianana osolombavambahoaka teo hoy ny avy eo anivon'ny KMF Knoe raha nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy amin'ny hôtel Astoria Antanimena namaky batsilana ireo fandikan-dalàna maro nandritra ny fifidianana osolombavambahoaka teo iny. Nampiavaka ity fifidianana ity ny tsy fanaran-dalàna maro izay niseho arakaraky ny irosona amin'ny fifidianana eny fotony no mahamafy ny tsindry amin'ny tsy fanaran-dalàna ho iatrany izy ireo. No safidina ny ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany mba amazana ireo mpanao politika mpandika lalàna eto amin'ny firenena fa tsy eny amin'ny HCC. Raha eny amin'ny HCC mantsy no ametrahana fitoriana dia fangatahana fanafanana ny voka-pifidianana ihany fa tsy misy ny fampiarana ny lalàna amin'ireo izay mpandika lalàna ireo. Azavainay fa rehefa mametraka fitoriana eny anivon'ny HCC manana tanjona andrava an'ilay fifidianana na manana tanjona hanome vahana pirotsaka hofidiana anankiray amin'ny fahavoazan'ny pirotsaka hofidiana anankiray hafa. Raha misy zany fandravana tiana atao dia tsaratsara koa ireo pirotsaka hofidiana izay niady io sezana solombavambahoaka io no ampiseho an'izay ady ataon'izay. Izay tsy manana seza idivana fa ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena ametraka fitoriana efa misy fitoriana mipetraka ary any ho an'ny faritra sasany ho ana distrika sasany satria nisy mpitondra nisy tompon'andraikitra nanao ny tsy fanao dia eny amin'ny tribunal de première instance no nitoriana azy mba hamonjana azy tsy hijanona itory amin'ireo tribunal ireo rafi-pitsarana eny amin'ny ambaratonga voalohany ireo fotsiny izahay fa mbola hitatra lavidavitra koa amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ilaina miandry ny fandraisana ndraikitry ny fitondrana izahay satria misy lalàna iraisam-pirenena izay nisoniavin'ny Madagasikara tsy najaina. Nisy moa ny fanambarana izay nataon'izy ireo no mafisina nandritra izany fa mitongilana tanteraka ny fanjakana tao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana osolombavambahoaka teo iny. Etsy andaniny dia nambaran'izy ireo ihany koa fa hiara-ny fandrahonana ireo mpiasan'ny KMF Knoe any amin'ny faritra izay nazahoana proof amin'ny tsy fanaran-dalàna ireo. Fa iverenantsika ihany izay vaovao ny politika izay rehefa avy eo manana andraikitra lehibe amin'ny fandraisana ny Papa François amin'ny volana septambra ho avy izao ny tanàn'Antananarivo amin'ny mare ny vohitry Madagasikara azy. Nitsidika ny fandehan'ny asa teny Androibe ny fiadidiana tanàn'Antananarivo izay notarihan'ny sekretera jeneraly sy tamin'ity androany ity. Rina Rabe Manjara, Erzora Jonarvondy. Tsy ataony ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo ambanin-javatra ary tena ho atao zava-dehibe tokoa ny fandraisana ny Papa François amin'ny volana septambra ho avy izao. Misy ny andraikitra izay asahan'ny tanàn'Antananarivo renivohitra ary ny vohitra indrindra izany nandritra ny fitsidiana ny toerana eny Androibe izay tafiditra ihany koa ao anatin'izany fandraisana ny Papa François izany. Ny fandraisana ny tanàn'Antananarivo andraikitra eto dia fandraisana andraikitra tolo-tanana amin'ny fandraisana vahiny fa tsy fakana voninahitra koa ka hoe iadivana amin'ny fitondram-panjakana. Tsika mantsy matetika manao izay zavatra izay foana fa miara-miasa ny fitondram-panjakana amin'ny tanàn'Antananarivo ary ny tanàn'Antananarivo dia vonona miara-miasa foana fa ampiaraka fotsiny hoe ataontsika amin'ny fanajana tsara mihitsy ilay izy. Tanàn'Antananarivo dia hitondra ny anjara bikany dia eo amin'ny fametrahana ny fefy ilaina amin'ny isin'ilay atao hoe filaminam-bahoaka. Misy ny fitandro filaminana fa misy ilay arofanina mba tsy ahafahan'ny mpino
entin'ny folona dia andeha iopefy dia anjarantanantanarivo zany efa fanaraka reky hoe ho ataonay zay isiny zay ary fanina rehetrarehetra zay tsy isin'ny korotana na ny feoarapefy entin'ny pino rehefa tonga entiny ny papa amin'ny toerana rehetra. Ny faharoa dia eo koa ny fisahanana fanampiana fitondram-panjakana amin'ny resaka vonjena. Manana ny service santé ny ao amin'ny commune, manana ny masana amin'ny commune afaka mifanampy amin'ny dokotera rehetra efa amperaka miaraka amin'ny zareo any amin'ny fitondram-panjakana raha ilaina ny atao hoe vonjena maika raha ny urgence asan'ireny zany mila jerena miaraka koa zany dia ny afara dia fanampiana iarana eo amin'ny resaka hoe fiarahany daolobe atao anatin'ity satria fotoana visy ny iarana eto amin'ny fotoana io kanefa tokony andeha mpolaminana tsara na ny fidirana na ny fivoahana ny lalana zay andehana amin'ny papa ny lalana zay tokony andehanan'ny pino katolika dia fiadidina Antananarivo mamboaka ireny misy arrêté ve tokony atao akatona ny lalana ato misy décision ve tokony atao zany rehetra zany dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny eglise katolika fa miaraka amin'ny fitondram-panjakana koa. Mampiray ny malagasy rehetra Antananarivo ary voapirofo izany amin'ny fandalovan'ny Papa François eto amin'ny renivohitra Madagasikara. Hotoizantsika hatrany izay vaovao ny komina Antananarivo renivohitra izay ny sitraka fanomezana avy amin'ny ben'ny tanàna Lalora Valmanana ireo mpiatrika ny vondro-bavaka isaky ny boriboritany eto Arivo ary anisan'izany ny tetsy amin'ny boriboritany fahadimy. Rina Arabe Mananjara sy Erzora Zonarvonatrany. Vary, menaka, biscuit, chocolat no fanomezana avy amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalora Valmanana ho an'ireo vondro-bavaka tonivon'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Ny boriboritany fahadimy tamin'ity androany ity no nisitraka izany. 270 no nozaraina ny fanomezana tetsy Ambatomainty. Zava-dehibe ny fitaizana ara-panahy satria afa mihitsy ny miasa sy miatrika amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Amin'ny fampianarana moa zany dia tsotra ihany Jesosy Kristy no torianay dia Jesosy Kristy no zarainay amin'reto olona reto. Ny akamaroan'ireo olona ireo ny 770 dia tsy manana fiangonana ivavahana isaky ny alahady dia amin'ny fotoana tahaka izao izy no mivavaka dia zaraina tenin'Andriamanitra ampianarana soratra masina dia ny andrasana dia ny fiovany voalohany indrindra ny fanoloran'ny tena no an'i Jesosy Kristy dia anjaran'i Jesosy Kristy no manova azy. Tsy fotoana verimaina ny an'ireo vehivavy miatrika ny vondro-bavaka ho an'ny boriboritany enina eto Arivo fa tena misy fiatraikany tokoa amin'ny fiainany ary tsapa ny fiovana ho amin'ny tsara. Vokatra ilay izy zany dia tena nampiova teo amin'ny fiainana ilay izy. Taloha zany raha ohatra hoe misy zavatra atao dia ohatra ny hoe rehefa tsy andro mihitsy atokavan'ilay azoma iverenana hianatra. Ohatra ny tena nahazahoana lesona be ilay fampianaran'ny pastera. Tena hitako ny ova ny fiainako andavanandro. Ohatra hoe na fitezaina zaza, na resaka ao atokantrano momba ny vady dia hitako hoe tena ny ova. Maro tamin'ireo mpiatrika ny vondro-bavaka no tsy tapaka mihitsy ary mitarika ihany koa ny namany eny anivon'ny fiarahamonina mba hanankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Fa tamin'ity androany ity ihany koa dia mpivady miisa 12 avy eo amin'ny fokotany 470 mandrafitra ny boriboritany voalohany no vita soratra ara-panjakana maimaim-poana. Etsika efa fanao isaky ny boriboritany izy ity araka ny fampanantenana izay efa nataony ben'ny tanàna Lalora Valmanana hitsinjovana ny fahasahiranam-ponina amin'ny fanamorana ny fikarakarana ny antotan-taratasy ilaina amin'ny fisoratam-panambadiana no antony nanaovana azy ity ho maimaim-poana. Jessica Miray. Anjaran'ny boriboritany voalohany indray no nanatanteraka ny fisoratam-panambadiana Vaovao ny andro ny Alakamisy 20 Jona 2024. Mpivady miisa 520 avy eo amin'ireo fokotany 470 mandrafitra ity boriboritany ity no vita soratra ara-panjakana. 20 taona no zandriny indrindra amin'izy ireo ary 17 taona kosa ny zokony indrindra. Manana tombony lehibe ny mpivady vita soratra ara-panjakana toy izao hoy ny délégué ny boriboritany voalohany. Ny antony dia fanamorana, fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka satria noho ny fahasahiranana, noho ny tsy fananana ny kompinaterahana sy ny antony maro samihafa na tonga an'ireo mpivady ireo tsy niloso tamin'izany alalan'ny fanambadiana ara-dalàna izany dia nanampy azy ny tanàna Antananarivo sy ny boriboritany voalohany nahafahany miditra amin'izany fanambadiana ara-dalàna izany. Tombony ho azon'ireo
mpivady ireo dia voalohany ara-dalàna araka ny lazaiko teo ny fanambadiany faharoa na eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina ary mieritreritra ny zanaka hoe manambady ara-dalàna ny ray aman-dreny dia zava-dehibe zay. Fahatelo ny fananana taratasy ara-dalàna satria ao ambadika io mahazo kopia ny fanambadiana ara-dalàna izy toy izay koa ny zanany mahazo ny kopia naterahana ara-dalàna ihany koa. Ankoatra ity fisoratam-panambadiana ity dia isy ihany koa ny fanaovana forazaza maimaim-poana ary fizarana kopia maimaim-poana ho an'ireo ankizy lasaky ny 5 taona atao anatin'ity boriboritany voalohany ity hatrany. Tsara ihany koa no mampatsiahy fa natao analana ny fahasairanany vahoaka madinika amin'ny fikarakarana ireo antota-taratasy sy ny vola lany amin'izany no antony nametrahany be ny tanàna izao etsika maimaim-poana ho fitsinjovana ny mponina Antananarivo izao. Eo amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana kosa indray enina tamin'ireo andian-jiolahy izay mpanafika tokantrano eny amin'ny faritra Ambohimanarina iny sy ny voasambotra mpitandro filaminana avy eo amin'ny polisy-pirenena tamin'ity herinandro ity rehefa natolotra ny fitsarana moa izy ireo voataoriny ny fanadihadiana. Lorette Berton. Nanomboka tamin'ny volana May lasa teo ka hatramin'ny tapak'ity volana Jona ity dia mitotaly 7 ny isan'ny mpanafika tokantrano teny amin'ny faritra Ambohimanarina no voasambotry ny polisy-pirenena ka ny 3 tamin'ireo no efa nahiditra eny tsy afata ao aorian'ny tsarana azy. Ireto hoe nda hafa kosa vao natolotra ny fampanohavana tamin'ny alarobia fa 17 ny volana Jona teo rehefa avy nanaovana ny fanadihadiana. Teny amin'ny faritra Ambohimanarina nisy hoana fanafiana amin'ny tafiadiana amin'ny fanesisesy tamin'ny volana May lasa teo sy ity volana Jona dia avitsika ity. Ny faha-efatra amby roapolo ny fa 5 ny volana May dia tokantrano anankiefatra no nitetezin'ireo jiolahy teny amin'ny faritra Ambohimanarina izany. Tamin'ity volana Jona ity kosa dia tokantrano ananky 3. Tamin'ny faha 15 ny volana Jona zany misy hoan'io tamin'ny ray maraina ka nanao andiany maro teo amin'ny 15 eo zany ireo jiolahy ireo no miaraka manafika ireo tokantrano ireo. Niezaka nandafo ireo olona ireo kanefa natao ny tapisage zany hoe nasehoan'ny ireo olona voatafika zany izy ireo amin'ny alalan'ny fitaratra tsy mahita anatiny na ny teny baiko hoe fitapisage dia fantatr'ireo olona voatafika nitaren'ireo jiolahy ireo satria tsy nanao sarotavy izy ireo niditra tao amin'ny tokantrano izay voatafika. Tamin'ny volana May dia natratraranay olona ananky 3 zany hoe olona 7 zany zao no voasambotray makasika an'ireo fanafiana mitranga teny Ambohimanarina ireo. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia mikarama mitatitra entana na ny doker sy manasa fiara ireo jiolahy ireo amin'ny mantsana ary rehefa matonaly dia manafika izay tokantrano efa voatiliny izy ireo. Saika ireo fianakaviana marefo hatrany no anaovan'ny asa ratsiny amin'izany ary mitondra basy ireto andian-jiolahy rehefa manafika. Voalazany avy eo anivon'ny polisy-pirenena fa tambazotra bevata no misy azy ireo ary mbola mitoy ny famongorana izany. Eo amin'izay vaovao avy eo anivon'ny polisy-pirenena izay hatrany mpanendaka sy mpanao sintomahery miisa 7 no voasambotry ny polisy tamin'ity herinandro ity eny amin'ny faritra Faravohitra, Ankoraotra, Ankadifotsy ary Analamahintsy no tena fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Tratrany araka tamin'izy ireo ihany koa moa ny basy sy ny entana vao avy nangalariny efa nalefa avy hatrany eny Antanimora moa ny sasany amin'ireo olon-dratsy ireo ary nalefa eny amin'ny zaza-maditra kosa ny iray izay mariana fa mbola tsy ampitaona. Noro fitiavana. Tao anatin'ny volana vitsivitsy ny fanesy miamahery vaika hatrany ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Manaprofy izany ny fanafiana amin'ny tampiadiana, ny fanendana sy ny sintomahery ny von'olona itsero. Tao ao ny trangana fanendana sy ny sintomahery indray zao no anisan'ny manjaka indray raha ny eto Antananarivo manokana izay nahazahoany teo anivon'ny polisy misana ny lokabevavy fitarainana marobe avy amin'ny vahoaka. Ka anisan'ny faritra voasokajy faritra menany amin'izany ny eny Antsakaviro ampandrana Ankoraoatra. Amin'ny andron'ny embouteillage ohatr'izao tsy tahotra tsy haina raha tonga dia misy misintana ny telefoninao anatin'ny fiara ka noho ny famaron'ny fitarainana izay tonga teto aminay amin'ny faritra Pasansadoda, Ankoraoatra, Belera, Antsakaviro dia nidina teny an-toerana izahay avy ato amin'ny biciclette. Ary noho ny fiara-miasa koa tamin'ny olona tsara sitrapo sy olona eny amin'ny manodidina
dia natoron'ireo olon'ireo anay daholy nakabiazan'ireo tanora zay manao an'io asaraky io. Tamin'ny fidinanay fotony nataony mpitandro ny filaminana ihany no nahatratehaka ireo jiolahy raindany amin'ny fanendana sy ny sento mahery teny amin'ireo faritra voalaza teo ireo. Tao anatin'izany olona misaina be zao no indray tratehaka tamin'ny tirara ity nahitana zazatsy ampy taona. Taoriny fitsarana azy enina ireo no entina avy hatrany no gadraina teny amin'ny fonjana Antanimora sy Anjamasina ireo raindainy tamin'ny fanendana eto Andrenivohitra. Hatraka tamin'izany ny olona miisa enina. Rehefa nandeha moa fanadiadiana tato amin'ny BC4 dia niaiky ny eniny ny anankitelo. Rehefa natonitra fitsarana zareo dia 5 gadra ny Antanimora ary iray kosa any amin'ny zazatsy ampy taona Anjamasina. Ary mbola hito foana zany ny opération zay ataonay dia misokatra malalaka kokoa ny fiarah-miasan'ny vahoaka ho an'izay olona tsara sitrapo amin'ny vaovao anay hanoran'ireny olona mpanao asa ratsy ireny. Tsy nitrangana sinto mahery sy ny fanendana ihany moa no ny sesisesy sy ny anazo laka indray tao ao indrindra teto Andrenivohitra fa ny fanafiana amin'ny tampiadiana izay nahazo ny teo anivony polisy misana ny alokabevava fitarainana marobe ihany koa. Nahatratrarana paraky gasy 12 gony tsy ara-dalàna dia tsy amin'ny toby fiantsonana tomadinika ny talata lasa teo avy any amin'ny faritra Atsinanana moa ireto paraky ireto raha ny fanadiadiana izay natao ary olona roa lahy no samborina niaraka tamin'izany. Nanangona ny vaovao Lorette Berton. 12 gony amin'ny 80 kilao ireto paraky gasy tratran'ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny faritra fahaefatra ireto teto Antananarivo. Loharanom-baovao avy amin'ny olon-tsotra tsara sitrapo no nampilaza tamin'ny mpitandro ny filaminana fa misy olona mampidina paraky gasy eny amin'ny toby fiantsonana Antomadina ka izay no nahafahana ny sambotra ireo roa lahy niaraka tamin'ny entana. Petandro mpanendakireo dia amin'ny lera fahatongavan'ny taxi bosy. Misy olona tsara sitrapo nefa nanome vaovao tsy resaka fanendahana fa milaza fa misy olona mitondra paraky gasy ary dia midinana teotena dia tratrako zany dia mpampidinana ny entana paraky gasy miisa 12 saka izay tsirairay amin'ireo dia mety eo milanja amin'ny 60 kilo eo. Tsy nety nilaza izay mpandray ireto paraky gasy ireto mihitsy ireo voasambotra ary tsy fantatra mazava ny vidin'ny famarotana izany. Taorian'ny ny fanadiadiana moa dia efa nalefa eny amin'ny fitsarana izy roa lahy ireo. Ny entana kosa nalefa eny amin'ny ofimata. Tsy ahivina fa onitra na amende forfaitaire no alohan' izay tratra mitondra toka gasy na paraky gasy miampy fandorana ireo entana. Ho an'ity paraky gasy ity dia ny ofimatana ny ofisy malgache de tabac no mandray ireo entana ireo fa tsy hodorana akory. Ajanjika hatreo mikasika ireny vaovao ireny efa iverenantsika ny vaovaon'ny politika mifandraika amin'ny fifidianana nanamafy ny mpiasa ao amin'ny fokontany mandro soa androany fa betsaka ireo olom-pirenena atao amin'ity fokontany ity no tsy tafiditra tao anatin'ny listy mpifidianana na dia efa nampidirina aza ny anaran'izy ireo nambarany fa efa tsikaritra io zavatra io nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ary izao mbola niverina izao indray tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Raha tsy avy hatrany ny fanampanazavana mikasika izay. Satria vity dia vity ny mpifidy tsy miohatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo aloha fa tamin'ity filohany tamin'ity resaka législative zany député ty tena vity tsy fantatro hoe inona ny antony. Ny manarak'izay maro ireo olona zany tsy tafiditra nefa misy ny nampidirina vaovao zany. Raha ny isan'ny nampidirina aloha zany nisy teo amin'ny 20 teo ny nampidirina aloha zany nanampy an'le teo aloha 260 teo ny olona tokony nampidirina tsy tafiditra tamin'ny filoham-pirenena nefa noho ny tonga tato amin'ny législative zany mbola maro ihany koa ny tsy tafiditra zany hoe nanala ihany zareo zany fa mbola betsaka ny tsy tafiditra. Rehefa nandeha le fifidianana dia maro indray nefa latraka tsy tafiditra tao anatin'le lisy mpifidianana. Ny antony dia tsy fantatro fa le olona tamin'ny fifidianana présidentielle efa nanantena zany fa tafiditra tao le anarany satria nanamarina teto amin'ny birao izy. Rehefa tonga nefa fotoana io
tsy tafiditra tampoka atao anatin'le lisy mpifidianana indray izy tamin'ny députation teo de misy zao teo amin'ny 9 teo zany zao tsy tafiditra de hitatrika zao reto efa nisoratsoratako reto daholo izy zany tamin'ny resaka fifidianana moa zany satria zay tsy tafiditra rehetra de fanregistrena indray zany ao ampidirina am'izay fifidianana manaraka. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany dia hanatanteraka fivoriana eny amin'ny Villa Elisabeth Rampitso ireo mpanao politika izay mitovy jery ary manoloana izany dia miantso ireo olom-pirenena olon-tsotra rehetra ihany koa izy ireo mba hanatrika ity fivoriana arahina jefitra ity. Nambaran'izy ireo moa fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanan-draharam-pirenena amin'izao fotoana izao. Etsakilany ihany koa betsaka no tsy ampahafantarina ny malagasy ny fifanarahana izay atao any ivelany sy tanjona araka izany ny ijerena vahaolana miaraka ho an'ny firenena mandritra ity fivoriana Rampitso ity. Germain Menjanary. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy sy amin'izay laoniny ny fitantanan-draharam-pirenena hoy ny avy ao anivony antoko-kintana sy ny CRN. Betsaka ny zavatra tsy mazava amin'ny malagasy eto amin'ny firenena ho hiatrany izy ireo. Raha mahakasika ny Ilze Parsa manokana dia nambaran'izy ireo fa sarotra ny azahoana ireo nosy ireo raha tsy ny malagasy rehetra no miaraka mientana amin'ny fitakiana izany. Hatreto tokoa mantsy dia mbola tsy mazava amin'ny rehetra ny tena fifanarahana izay nataon'ny filoham-pirenena sy ny filoha frantsay mahakasika ireo nosy ireo. Ankoatran'io dia isan'ny baraingo ihany koa ny fandraisana anjara n'ireo miaramila frantsay amin'ny matso ao anatin'ny fetim-pirenena malagasy ny 20 ny volana Jona ity. Saika takonana amin'ny fanomezana zavatra vonjy tavanandro ny zavatra any ambadika izay ataon'ny fitondrana ankehitriny. Miroso mihemitra ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny zavatra iray izay taratry ny tsy fahamatorana tanteraka. Voalaza mantsy fa voararan'ny lalàna ny fanapoahana tsy popoka ankehitriny azo atao indray zany fa fidina ny toerana azo anaovana azy. Zavatra efa hita tahaka ny tamin'ny andro ny tsy asana tao anatin'ny famaranana ny Ramadany izany. Dia toy izany ny fandraisana fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena amin'ny zavatra izay atao. Cheiko apresy référendum constitutionnel miaraka amin'ny député. Dika zany efa misy lalam-pandrenana fanovonona zany dia ioresana amin'io zany anao lalam-pandrenana zany fa vonona koa ny lalam-pandrenana zay iresan'ny ny maro zay miainga amin'ny fotony lalam-pandrenana miainga amin'ny fotony lalam-pandrenana de réconciliation nationale efa vonona amin'io zay ny anankiray ivoriana ivoriana faharoa ny teny hoe ho ampidigny solika io mena mpandraraha malagasy ny importation ny solika inona ny fiatraikany firenena ho dinina eny koa zany. Fahatelo momba ny Ilze Parsa efa ny nandeha tany izy amin'ny Ilze Parsa io ve ny fomba azosika ny Ilze Parsa ho dinina koa io. Fantatrary fa isy ny fivoriana izay antsona ireo mpanao politika rehetra izay karakaray ny CRN sy ny avy ao anivony antoko-kintana eny amin'ny Villa Elisabeth Rampitso mba hijerena vahaolana ho an'ny firenena ka hevitra iray no itantanan'ny Madagasikara raha ny nambaran'izy ireo. Andrasana araka izany ny toy ny fivoriana. Vao mikasika ny tontolon'ny asa kosa indray ny roa tapitrisa amin'ny malagasy dia miasa eo amin'ny tontolon'ny asa tanana avokoa saingy ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mahafehy ny lalam-barotra ho fanampinan'ny malagasy mivelona amin'ity asa ity ara dia nitsangana ny tetika asa tsara vatsiny ny firenena norvezianina vola nanomboka ny taona 2024 androany no nanakatonana tamin'ny fomba ofisialy izay tetika asa izay. Vaovao nangony Jessica Miray teo misary ny tahiriny aina. Anisan'ny mandray anjara lehibe amin'ny toe-karena eto Madagasikara ny sehatry ny asa tanana. Ny roa tapitrisa amin'ny malagasy raha teo dia mivelona amin'ny sehatra io avokoa. Saingy noho ny antony maro toy ny tsy fahitana lalam-barotra fa koa ny tsy fahaizana mitrandraka dia mitsipozipozy ny sehatry ny asa tanana eto amintsika ary ny ankamaroany dia sehatra tsy ara-dalàna avokoa na secteur informel. Ny fahitana ny fahabetsahan'ny malagasy miasa amin'io sehatra io indrindra dia nisy ny tetikasa ny volavolaina nanomboka ny Jona 2024 ny arahana tamin'ny Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel na ny ONUDI vatsiny ny gouvernemanta norvezianina vola tetikasa nantsona hoe tsara. Dia tetikasa nampiroboroboana ny asa tanana mba anampiana sy anatsarana ny farim-piainan'ny vehivavy marefo tany amin'ny faritra atsimo atsinanana. Dia hoe tsy voalohany teto Madagasikara nampiasaina ny antsoina hoe industrie créative mba entina mampandroso
na manatsara fampiainana sy miady amin'ny fantrana ho an'ireo vondron'olona toy ny vehivavy sy ny tanora. Izy io tsy resaka ino moa asa tanana ihany fa atao ihany koa fa ny fametrahana ny antsoina hoe master en design et innovation voalohany teto Madagasikara. Nanomboka ny Jona 2024 io dia mpanao asa tanana 770 no nisitraka ny fanampiana, ka ny 573 tamin'ireo dia vehivavy avokoa, ary tany amin'ny faritra farafanganiny no nametrahana ny tetika asa noho ny fahamaroan'ny mpanao asa tanana any amin'ny faritra iny, izay vehivavy avokoa ny betsaka. Amidy eto an-toerana ny vokatra ary koa ny ivelany, toy ny ao amin'ny tsena Europeana, ny ao Suisse ary any Italia. Fanaka 573 no efa lafo ary poketra sy arona 309. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny poketra vitan'izy ireo. Tetikasa izay natao niarahana tamin'ny ONUD sy ny gouvernementan'i Norvège natao mba ahafahana hanatsara ny sy hampiroboroboana ny asa tanana eto Madagasikara. Anisany tetikasa tena misy fiatsaikany tany amin'ny mpanao asa tanana izy io, satria araka ny hitantsika teo dia fahita mihatsara ny asa tanana malagasy tamin'ny alalan'ity tetikasa tsara ity. Dia fa misy ny lalam-barotra ho an'ireo mpanao asa tanantsika avy any farafangana ireo amin'ny alalan'ity tetikasa tsara ity. Mbola mitentina 5,3 dolara no nomeny gouvernemanta norvéziana nandritra izay efa taona nisy ny tetikasa izay. Nahafahany mpanao asa tanana nivoatra fa indrindra ny vehivavy tao farafangana ity tetikasa tsara ity, izay nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany. Eo amin'izay tontolo ny asa izay atranty efa manomboka mivelatra eo amin'ity sehatra ity ny tanora eto Madagasikara amin'izao miaraka amin'ireo nosy rahavavy manerina ny ranomasimbe indiana. Misy araka izany ny fionam-be iraisam-pirenena ho an'ny tanora sy ny asa fiarovana ny tontolo iainana izay andraisan'ireo mpandraharaha misa 400 anjara etsy amin'ny CCI Vato. Ankoatra ireo fiofanana natao dia nisy ihany koa ny fifaninanana ifantenana ireo tanora izay manana tetikasa na mamorona asa ary sitraka famatsim-bola ireo tetikasa izay maharesy lahatra ny mpitsara ao anatin'izany. Lorette Berton. Betsaka ny akora mbola azo trandrahana tsara eto Madagasikara ary azon'ny tanora malagasy amoronana asa. Tsy voatery ilana vola be ny fananganana orinasa fa ny finiavana no antoky ny fahombiazana, hoy ity tanora iray mpitantana orinasa ity. Eritaona eo ihany dia efa afaka mahatsangana zavatra rehefa vonona sy feno fahatokisana ary mahita vokatra tsara. Azo atao zany mametraka an'ilay usine raha ataontsika hoe modèle ity usine ity. Ao Tamatavy misy ny usine zao. Azo atao mametraka hoe raha Madagasikara satria tsy manana ino, tsy manana an'ilay contrainte na courant tsika. Manome asa tsika, manome fidiram-bola, sakafo mavelona ho an'ny malagasy. Dia inany keo lasa mitondra innovation ho an'ny faritra zany any fotony. Izay no natonga anay hoe ndao tsy andry fa hoe anao zavatra mba ho hitany io fa azo atao tsara manao azy. Marobe ireo tanora mpanangana orinasa madinika izay mampirantiny sy mizara ny traikefany etsy amin'ny CCI Vato nanomboka tamin'ny talata 12 Jona teo ka tsy farana raha tsy amin'ny sabotsy 12 ny volana Jona ho avy izao. Natao indrindra anampiana ny tanora eo amin'ny famoronana sy ny fampananana asa ity hetsika ity. Lafim-baovao hafa kosa indray ankalaza ny fahazato taonany ny tily eto Madagasikara amin'ny taona 2024. Manoloana izany indrindra dia misy ny hetsika izay karakaran'izy ireo ny sabotsy 12 Jona ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho fanomanana indrindra ety fankalazana ny fahazato taona ity. Ny hetsika moa dia miompana indrindra amin'ny fizarana traikefa sy ny fijoroana vavolombelona eo amin'ny Samskoto eto Madagasikara. Kamiray sy tahiry aina nanao ny fanadihadiana teny an-toerana. Ny taona 2024 no niorenan'ny tily teto Madagasikara izay notarihiny antsoina hoe chef Ranji tamin'izany fotoana izany. Omarihina ny taona 2024 izao araka izany ny fahazato taonan'ny fikambanana. Ho fanomboana ny fankalazana fa ihany koa ho fanomanana azy dia isy ny hetsika tambo izay karakarain'ny departemanta fitantanana ny olon-dehibe sy ny kalitao na ODK eo anivon'ny foibe tily eto Madagasikara.
ny hetsika dia natao indrindra ho fiaonana sy fifanakalozana traikefa amin'ireo zandry aty aoriny izay no misy ireo olon-dehibe ny fikambanana hatramin'izay zay mbola hitantsika miriariany kanefa tsy fantatry ny beazina ankehitriny ny fiseny ho asainao anatin'izay a hiatrika an'ireo beazina ankehitriny a ireo olon-dehibe ny fikambanana ireo zany hoe mety efa any amin'ny 80 taonany mihoatra any daholo izy rehetra ireo no nasainay a amin'ity andiany voalohany amin'ny tambo ity ao zany a ireo rehetra zay efa nandalo teo amin'ny sehatra nasionaly na ny foibe ty leto Madagasikara ka mbola velona aina somatsara amin'izao fotoan'izao ao ihany koa ireo a solotena paritany tamin'ny fotoanandro tany aloha tany fony faritany tily mbola teo amin'ny 5 teo farafahabetsany fa saingy amin'izao fotoana izy a dia efa any amin'ny 7 any anisan'ny faritany tily eto Madagasikara miaraka amin'ny any ivelany Madagasikara ka izay indrindra no antony anaovana an'ilay tambo inona no antony tantara-pikambanana velona ireo ho tanterahina ny 12 ny volana jona izao araka izany hetsika ao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely amin'ny 7 ora maraina izara telo mazava tsara ny hetsika mandritra io tontolo andro io hatramin'ny tranga ao ihany koa dia mizara telo mazava tsara misy ny fijoroana vavolombelona ao ataon'ireo zoky tatak'izao ny fiainany tamin'izany fikambanana izany ny faharoa dia isy ihany koa ny fizarana ny fanilo miampita ary ny farany dia isy ihany koa ny karazana fangalana sary ho an'ny fianakaviam-bean'ny tileto Madagasikara ka ananantsika an'izay sary zay ho anaingatsika sahady ny fananganana ny vakoka na ny tranom-bakoka ny tileto tsara mono manamarika fa ny fikambanana tileto Madagasikara dia mpikambana eo anivony ny fikambanan'ny skoto maniran-tany atao ihany koa ity hetsika tambo ity anangonana ny vakoka sy ny tantaran'ny fikambanana dia hatreo ny fotoanantsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny androany sy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mamy fotoananao amin'ny rahampitso indray velona tompoko